Yarvavaka isika rehetra tompoko. Mandeha raha mankalaza manome voninahitra anao raha ry Jesosy tompon'ny fiainanay, mahatoy izao anay, mahatratra ity fety ny herinandro masina ity dia ny alahady ny sampany fehizany. Tokana ny angatanay aminao Jesosy io, manjaka amin'ny fiainanay, amin'ny ankohonanay, amin'ny fianakavianay, amin'ny fiangonanay, amin'ny firenenay. Eny izao tontolo izao ny tena anjakanao, mba hanana anao Jesosy, mba hilamina izao tontolo izao. Tsy mora nefa izany ry Jesosy fa mangataka ny fanahinao, mangataka mpanompo maro koa azo toezara ny fahatsaranao. Saotra indrindra tompo. Amen. Voalohany indrindra ray abana dia misaotra an'Andriamanitra isika mahatratra ny herinandro masina izay fanombohan'ny fankalazasika ny Pasika, izay atao hoe tampon'ny fety kristianina. Alahadiny sampany fia moa no ilazasika azy, ary sarobidy izany herinandro masina izany ho an'ny fiangonana izay manana fotoana malalaka dia isan'andro dia misy fotoam-pivavahana foana mandrapahatonga ny zoma. Manomboka alahady androany zany, latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma dia misy fotoam-pivavahana fankalazana izany herinandro masina izany. Na izany anefa na tsy izany dia zava-dehibe ho antsika ny manana ny androany, ny alakamisy masina sy ny zoma masina izay ankalazasika izany herinandro masina izany. Noho izany rariny raha ifampiaraba isika rehetra mahatratra ity andro lehibe ity. Andriamanitra ny fiadanana tokoa ny no anjaka sy anapaka amin'ny fiainantsika tsirairay avy, tsy amin'ity Pasika ity ihany fa mba ho Pasika isan'andro ny fiainantsika rehetra. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ao anjarantsika dia ny Jona 2:20 ny 9 ka hatramin'ny 9. Filazana tsaramasina soatan'ny Jona 2:20 ny 9 ka hatramin'ny 9. Jona 2:20 ny 9 ka hatramin'ny 9. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa enemana ny sisa tsy tonga ny Pasika, Jesosy dia tonga tao Betania, izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy naridasa dia tsara no sarobidy lanjany ray livatra, dia nanositra ny tongotr'i Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volodohany. Ary feno ny anitry ny trano, tsy anitry ny menaka ny trano. Ary hoy Jodasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa madika azy, nahoana io menaka io ny tsy namidy denaria 300 ka nomenany malahelo. Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahian'ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro amboaranay alevina io. Fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary vahoaka besaka tamin'ny jiosy nalala fa teo izy dia tonga teo tsy noho ny Jesosy ihany fa mba hahita any Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty, fa nikendry hahafaty any Lazarosy koa ny lohan'ny mpisorona, satria izy no nialan'ny maro tamin'ny jiosy ka naninoany an'i Jesosy. Ary noho ny ampitson'iny ny vahoaka besaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana rehefa nahare fa hankany Jerosalema Jesosy, dia naka sapandry fia ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe hosana, isaorana ny mpanjaka n'Israely lay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ary Jesosy nahita zanaborika anankiray ka nitaingina azy araka ny voasoratra hoe aza matahotra ry ziona zanakavavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina boriky. Izany zavatra izany dia tsy fantany ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy zany zavatra izany, ary efa natao
taminy izany. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana mitenina amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy mpanjaka malemy fanahy, io no lohatenynyity anjara sika ity dia ny tenin'Andriamanitra. Jesosy mpanjaka malemy fanahy. Lazay soratra masina koa hoe malemy fanahy sady tsy miavonam-po ity Jesosy mpanjaka ity. Mpanjaka ny fiadanana, mpanjaka be fitiavana sady be famindram-po. Azany mahatonga ny soratra masina ilaza azy hoe mahari-po sady be famindram-po. Raha resahana ny alahady ny sampandro fiariavana dia alahady fanomboan'ny Pasika, ary ny zava-dehibe dia zao: Jesosy te hanjaka amin'ny fonao, Jesosy te hanjaka amin'ny tokantranonao, Jesosy te hanjaka amin'ny firenenao. Eny te hanjaka amin'izao tontolo izao azy, tsy ivelany fa ao anaty. Io no alahady ny sampandrofia hoe manjaka ao anatiko Jesosy. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe ivelanao ve Jesosy no manjaka sa ao anatinao? Ianao no mahafantatra an'io, ary ianao ihany no mahafantatra na manome toerana an Jesosy hoe Jesosy io manjaka tanteraka amin'ny foko sy ny fiainako ianao. Na ny 50 nomeko anao Jesosy % fa ny 50% mba mboamboariko kely aloha. Fa izay angatahan'ny Tompo dia ny tenanao manontolo natolotrao. Zany lazain'ny Paoly amin'ny Romanina 12:20 hoe atolory ny tenanareo. Irantsika koa dia mampianatra antsika hoe ny tenako rehetra atolotro anao, anao tsy misy fetra, anao rehetra zao. Azany no afatra ampitainy ny alahady ny sampandrofia manjaka ao anatiko Jesosy. Tsy ao anatiko ihany sy zaharery, tsy ampy zay, fa ny tokantrandroko ve mijoro ao Jesosy. Lay fiadanany Jesosy ve ao, lay fahalehibe-panahy Jesosy ve ao anatin'izany tokantrano zany. Lay mpanjaka eto dia lazain'ny mpandinika hoe mpanjaka mpanompo na roi serviteur, misy zavatra mifanohitra. Mpanjaka nefa mpanompo. Jesosy tena ny raha teo ny tenen'izany hoe zaho dia tsy mba tonga ho tompoina fa tonga hanompo. Ary raha nanontany any Jesosy Pilaty hoe mpanjaka ary va ianao, dia hoy Jesosy voalazanao, saingy ny fanjakako sy avy amin'izao tontolo izao. Feniny ten'Andriamanitra zay nataontsika mifampidiran'izay dia ny ahatonga an Jesosy hanapaka feno amin'ny fonao mba hanjakany ny tena fiadanan'Andriamanitra velona. Fa lazaiko anao na dia 4 miliara azo amin'ny vola ao anatinao ao, anatin'ny comptenao ao, raha tsy misy Jesosy zany, helonao anatin'izany. Tsara ny vola, tena ilaina io. Za dia tsy mba miombon-kevitra mpitoroteny hoe tsy ilaina zao tontolo zao, tsy ilaina zao, tena ilainao io. Misy mpitoroteny hoe tsy ilaina ny zavatry ny tany, nao ny anao misakafo, tena ilaina. Fa ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia nampianao zao rehetra zao. Ny faninao n'izao tontolo zao mitondra mankany amin'ny fahotana dia tena tsy mikasika izany isika, fa ny zavatry ny tany efa nitenenin'i Jehovahandriamanitra tamin'ny Adama hoe manjaka amin'io ianareo. Mpanjaka mpanompo ity Jesosy ity, fa tsy mpanjaka mirehareha na miavonavona na mampiasa hery na mampiasa miaramila tahaka ny fanjakan'izao tontolo izao.
akoatran'izany dia lazain'ny mpandinika fa ity alahady ny sampandrofia ity dia manomboka amin'ny atao hoe chemin de la croix jesosy zany hoe miditra amin'ny lalany azy fijaliana retsika teo hoe hosana hosana faly le olona jesosy ve mba faly mangororo ny fanahiko zany ny filazantsara zay nivakisika teo ary raha mandoaliko a Getsemani azy izy dia ny ranomaso sy ny dinitra nivoaka ho toy ny raha izany dinitra izany. Raha misy olona anankiray condamné à mort hoe dans une semaine ianao a hovinoina lazaiko aminao fa tsy ahita ho ravoravo zany ianao fa nanianina ho anao aza mangidy na vao mba atao hoe opération fotsiny hoe ahiditra bloc opératoire anao androany ovotra moa zany horohoro moa zany mihoatra lavitra noho izany ny any Jesosy eto ny alahady ny sampandrofia dia fotoana indrindra ibanjina an Jesosy any Golgota amin'ny fo mangororo amin'ny saina torakovitra raha sitrakao raha eo hoy Jesosy dia esory amiko ty kapoka ity kanefa tsy ny sitrapoko no atao fany anao nahoana tiany loatra ny mpanota ka na inona kapoka mangidy osotroiny dia osotroiny zany no ny fitiavana zany mpanota zany eo indrindra no lanjany ty alahady ny sampandrofia ity Jesosy vonina tanteraka hiatrika ny ady mafana ny Golgota ho anao hiady ho anao hatramin'ny farany izy ny fofinainy ary zao no teny tonga ao an-tsaiko rehefa no mananoty aho ohatrany mandre Jesosy sa tsy mandre feo Jesosy mialatsiny to mandre amiko hoe vonina hiatrika hatramin'ny fahafatesana no ny fitiavako anao dia hoe Jesosy io inona ny tokony avaliko an'izany teninao zany tokony mahamavy aho Jesosy io vonina ko hiaraka aminao mandrapatavitra ny fofinaiko dia to tsaroko lay hira telo amin'ny valopolo sy roanjato hoe nefa raha izaho rery tsy mahefa izao fa mangataka ny hery avy aminao aoko ho feno ny fanahy ny mpanomponao mba ho tena lehilahy sy vehivavy voaositra aho ny tokony ho valiteninao raha resahina ny sampandrofiaka Jesosy mivoadiny hoe sa ho tianao mandrapatavitra ny fofinaiko vonina ny amin'izany aho raha izany no anananao fiainana ry mpanota manaika sambatra loatra isika manana Jesosy tahaka izany Jesosy mpanjaka manetry tena malemy fanahy tsy miavina am-po mizara ny fiadanana zay ny fehindray tapany voalohany zay ary zany Jesosy malemy fanahy zany indrindra no ambarany zanaboriky ny taingenan'i Jesosy eto fahatanterahany voalaza ao amin'ny Zakaria toko fahasivy ny andiny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo ny atongavany Mesia mitaingina zanaboriky tanteraka androany zany teny fikasany zany nahoana ny zanaboriky tsy natao sovaly tsy natao omby tsy natao biby hafa tahaka ny rameva ny taingenan'i Jesosy tena symbolika tokoa ity ânesse izy amin'ny teny frantsay zanak'ondry zanaboriky fa tsy zanak'ondry na zanakombo na zanakosy fa zanaboriky ny mpandinika ny teolojia dia mahita ny toetra nyty biby anankiraha ity biby matanjaka izy io aloha voalohany matanjaka mampiseho an'ilay Jesosy lay feno ny heretra mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo ka na dia ny fiainatsita aza tsy maharesy azy matanjaka ity boriky ity satria sady ampiasaina hitondra entana mavesatra izy io teo amin'ny jiosy no hoentina miasa tany koa milaboreny tany manambara ihany koa zany ilay Jesosy mivesatra ny mpanota miasa mafy za tsy maintsy miasa satria ny raiky miasa ho Jesosy izao tsy maintsy miasa dia izay le hoe zanaboriky miasa eto miasa ninona Jesosy miasa mitondra ny fahorianao miasa mivesatra ny fahotako miasa mivesatra ny fahafatesako io mampiavaka ity biby ity voakapoka matetika izy ity azy dia mandeha mafy loatra tahaka ny sevaly mitratrevatreva fa mampiavaka azy hoy izy ny mpandinika dia ny hoe tsy mba mitazona lolo-po ity karazam-biby ity fa raha omby ny kapohinao matetika
totoiny amin'ny tandrony eo ianao dia zay ianao ny vita fa mahita an'izany ihany sika amin'ny cirque io fa mety ho azonao alamina eo indroa intelo amin'ny cirque io fa rehefa tezitra izy ataony ianao fa ity zanaborika ity na dia vesarana enta mavesatra azy ty zanaborika ity na dia kapohina satria sasatra mba sasatra ihany ange nefa dia mbola asiany tompony mafy Jesosy zany maro ny zavatra ataonao mampaharary ny fony Jesosy mitazona lolo-po aminao ve Jesosy hoe tsisy lako any koa fa miala ampy zay leo a fantelinao zay mpivady moa dia manisa ndray mandeha zay fanondroanao fantely vita tsy mpivady ihany fa mpiaramonana na mpiravavy na mpianaka intelo ihany efa fantelinao zay fa hoy Jesosy aminao impiry za hoy Petera moa sa impiry ihany tokony andefitra amin'ny rahalahako hatramin'ny impito va dia mba nanisa ihany Petera dia ahoana hoy Jesosy hatramin'ny fito amin'ny fitopolo amin'ny teny frantsaizy mazava hoe 77 fois 7 mandefitra io lay mpanjaka malemy fanahy azy tsy vitany fito amin'ny fitopolo fa tena hoe mandrak'izay no itiavako anao sy zany va lazay tsy hiala aminao ny famoraboko tsy mitsoka ny faneken'ny fihavanako mandrak'izay ny fitiavako anao io lay roi serviteur nakapohinao ny fahotanao matetika azy izy satria tsarovy fa nikapoka anazy an Jesosy dia ny fahotantsika zany fa tsy ny miaramila mandefitra ity mpanjaka anankiray ity boriky ity koa dia lazaina fa hoe manompo foana izy ny tompony dia io koa no sariny Jesosy lay manompo ny fiangonana io lay ny terme nolaza sika terme voalohany hoe amin'ity alahadiny sampandrofia ity dia lazainy mpandinika hoe ilay Jesosy mpanjaka dia roi serviteur ary na iza anao lazaiko aminao raha manompo amin'ny fiangonana na amin'ny sekolalady no ataonao na amin'ny tanora ianao na amin'ny komite ianao na pastory ianao raha mieritreritra ianao fa manamboninahitra ianao amin'ny fiangonana diso lalana ianao zay lazaiko anao fa Paoly no mampianatra an'izany ao amin'ny epistiliny amin'ny Romana toko voalohany andiny voalohany hoe andevony Jesosy Kristy ny mpiasa ny fiangonana ny mpanompo ny fiangonana ny président sampana samihafa mpanompo ianao no ao amin'ny fotoana zay eritreretanao hoe za ny manamboninahitra ao dia fa nivily ny ala amin'ny théologie de la croix zay ny théologie ny la croix dia ny Filipiana toko faharoany hoe nofohanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo nakany ny endriky ny olombelona mpanota hatramin'ny fahafatesana zany no lazain'ny tompo hoe zay manetry tena no sandratra Jesosy no aoka ho hitany olona tsy zany va ny lazain'ny Jana mpanao batisa izy tsy maintsy mitombo fa zaho tsy maintsy mihena tsy misy toerana ho an'i Jesosy ny fo tsy manjaka ao Jesosy raha ny firehareana sy ny voninahitra sy ny hoe za ity théologie ny sampandrofia ity dia mifanohitra ny théologie ny égocentrique mamony sy mamotipotika ny firehareana ao sy za tsy maintsy manao an'izao za tsy maintsy miteny an'izao za tsy maintsy manao an'izao tsy zany fa hoy ny Isaia tsy nilobava izy toy olona mona tenenina ratsy Jesosy dia izy tsy mampiteny anao ve zany teny mafy ampangana-lainga anao zany tsy namaly Jesosy dia blato hoe zaho ndraiky manana fahefanana afaka anao hoe tsy mamaly ianao ravana misy any tokony olona anaky telo mazava tsara ao anatin'ity perikopetsika ity Jesosy Lazarosy Maria io eo amin'ny akavanana ny fariseo Jodasy sy ny ekipany eo amin'ny akavia ary ny olona ekipa fahatelo dia ilay niorakoraka hoe hosana inona nataony Lazarosy sy Maria nampiatrano an Jesosy mandrosoa anao Jesosy malalaka ho anao ny tokantranonay malalaka ho anao ny foko
io indrindra ry havana ny modely tiako hipetrahantsika alahadiny sampandrofiany andro mba hianatra ny Lazarosy sy Maria anao. Jesosy tia mifoko mpanota mandro ty. Io ny tokantranoko hitanao izy io Jesosy. Io ny fiangonako hitanao izy io Jesosy. Io ny fireneko miadiny amin'ny prime ministre sy ny amin'ny assemblée sy ny sisa. Anao ange io Jesosy na ity tany kanadianina ty. Mitay zay mandray anareo aho Jesosy, ny firenena zay mandray anareo. Fantatsika sara ny ady samihafa ato amin'ity na ity Montréal ipetrasika ity ihany aza. Ry havana ny alahady ny sampandrofia, alahady fampiantranona ny Jesosy hanjaka amin'ny fosy ny tokantrano sy ny firenena ary amin'izao tontolo izao. Ny ekipa faharoa dia Jodasy sy ireo fariseo niaraka taminy sy ny mpisorona be zay nikirakira vola hamadihana an Jesosy. Vola hamadihana an Jesosy. Mety tsy ho vola anao hamadihanao an Jesosy, mety zavatra hafa. Ny alahady ny sampandrofia dia tsy miandry tahaka ny Jodasy hoe efa hita hoe efa maty Jesosy zay vao raha siple 30 efa tara loatra. Fa dia ny zao zay rehetra tokony hamadihanao an Jesosy dia ny fahotana zany ariana. Vola ve? Maro ny olona manadino an Jesosy rehefa mipetraka eo amin'ny vola. Ianao tsara ny vola, tena ilaina ny vola. Raha misy mpiandro na mpitoroteny laza hoe tsy ilaina ny vola n'izao tontolo izao mankasy makaroa, nefa rehefa lany ny vola tabataba gauche droite. Tena ilaina ny vola, fa ilaina amin'ny fahamarinana ny fomba azo anazy, amin'ny fahamarinana no ampiasana azy, ary tsy anakalo an Jesosy amin'ny vola ianao na inona na inona. Misy hiratsika zay mahafinaritra, za moa tia hira amin'ny toroteny satria fantatry fa torokeniko ny hira. Ny hiratsika asa 7:7 izay ny hoe inona reno atakaliko an Jesosy zay mpisolo, ny zavatra zay omira simba va. Ry havana, fehezanteny tokana teboka fahatelo no tokony ho teneninao amin'ny aladiny sampandrofia. Jesosy io tsy misy atakaliko anao na inona na inona, na io vadiko tiako io aza tsy atakaliko anao. Ianao aloha mitazo amin'ny toerana voalohany, vo amin'ny toerana faharoa ty olona tiako ty. Fa Jodasy vola 30 aloha io mitazona toerana voalohany, vo Jesosy amin'ny toerana faharoa. Fa ny tian'ny tompo ampitaina aminao sy amiko dia ny hoe Jesosy io ianao no mitazona ny toerana voalohany, tsy misy atakaliko anao. Zay ny dikany hoe mahafoy ny vady sy ny zanaka, fa tsy hoe ariana ny vady sy ny zanaka. Jesosy no eo aloha, vady sy ny fianakaviana manaraka eo. Tsy ariana, misy manaraka teny fosiny hoe zay mahafoy ny vady manao dia ariana le vady amin'ny anaran'i Jesosy fa andeha torotena mipetraha eo anareo. Tena mila karakarainao io ny Jerosalema anao izy ny mpitory ny tenin'Andriamanitra. Mifankatia ny mpivady tahaka ny itiavan'ny Kristy ny fiangonana, ny itiavan'ny lahy ny vavy, ny fitiavan'ny vavy ny lahy. Ny dikany dia ny hoe niaritra ny mangidy sy ny mafy aho mba hanana ty olo tiako ty ilay fiainana sy fiatanana. Teolojia ny tokantrano manana Jesosy ny an'ny Marta sy Maria, Lazarosy sy Maria eto mampandray an Jesosy hanjaka ao amin'ny tokantrano. Misy kazy ny olona fahatelo dia ny olona zay namelatra ny lamba ny teny an-dalana efa nahare Jesosy hamonjy ny fetin'ny Paska, dia ny velarina ny lamba, nanapaka safandrofia ary niarany redona ny hoe Hosana, Hosana, Hosana. Tsy rasiko io zavaiko aloha ny Hosana fahatanterahany Salamo 7:20 lazay ny mpandinika hoe ny 5:20 ka hatramin'ny 9:20. Ny dikany dia ny hoe vonjeo re, ambino re, tahio re, ary nanantena masiny Zeosy
fa ity jesosy ity dia mpanjaka aranofo ihany rehefa vokiny de merivo tany anefitra ho izy nisako lalady teo dia zao no nataony hoe alaitsika ankeliny ity jesosy ity atao mpanjaka fa rehefa manana anyity isika voky dia matory ary io ny fahadisoan-kevitra amin'ny fiangonana sasa zay milaza hoe rehefa miditra atao amin'ny fiangonana ianao tsisy problème tsony ha jesosy aza ilay zanak'andriamanitra ny hetry niaritra ny mafy sy ny mangidy kanefa zao marina ihany lazainy zareo jesosy mamahaolana ka manome ny ilainao fa katsaho alohan'ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarina eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana ka noho izany dia zao diso hevitra ihany reto nanaosana reto satria tsy tanteraka zay voky dia matory zay rehefa miaraka amin'i jesosy farany rehefa afaka herinandro izy dia reo nanao reo osana ireo ihany nolazain'ny mpandinika soratra masina hoe omboika tsisy ilana anazy izy tiako nantenaina anafaka amin'ny fanadevozan'ny romanina ity nantenaina havoky isan'andro ty nantenaina anafaka amin'ny problema maro samihafa ty kanjo izy ty ohatran'ny androran'ny olona sy endana fitafiana fotsiny angamba tsy izy ty vonoy inona ny ao ambadikin'izany ny ao ambadikin'izany ry havana dia eto ihany le hoe hosana mivava fotsiny fa ny fo tsy misy any jesosy araka nambarantsika tamin'ny fety ny koralany hoe ity firenena ity ho i jesosy manaza amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ny lesona ry havana dia zao ny hoe aza manao hosana mivava fotsiny ianao fa mifonao sy amin'ny fiainanao dia zao anjakany jesosy feno ianao mampalahelo dia zao nikendrenao vonoina jodasy non lazarosy azafady satria noho lazarosy nysangana tamin'ny maty na tonga ny olona mino an jesosy vono ihany ty lazarosy ty fa ity zao no tena mampalaza nyity jesosy ty ravana rehefa mijoro ianao miaraka amin'ny jesosy ianao manana lay ainina nitsangana tamin'ny maty tahaka ny lazarosy ianao lazaiko aminao fa halan'ny olona ianao misy mpampianatra anay zay na mpianatra anay ny amin'ny théologie pratique rehefa manaraka an jesosy ianao izy ka tsisy mamitsarana mba manitsy ianao ny olona na manenjika anao fa dia zay rehetra sotra tompo dia mahafinaritra ianao sotra tompo dia mahafinaritra ianao dikan'izay mihatsara velatsy aminao le olona ary tsy manana jesosy ianao fa raha manana jesosy ianao dia tsy maintsy hoalan'ny olona ianao enjeny olona ianao ary raha vonoina aza dia nataon'izany raha possible za efa alany talohanareo jesosy arenareo koa tsy maintsy hoalany noho izany raha ny fahamarinanao sy ny fijoroanao am' jesosy no nanjany olona anao aza matahotra fa lova zany ny hazo fijaliana lova tamin'ny jesosy zany fanenjena sy fahakalana zany ny afara ny fahafatesana lefina misy aza mitsoka fanenjena ny mino tadidiko tenin'ny président raben'olona rehefa voafidy mpitondra filevana zay zao ny teneniny voafidy mpitondra filevana ianareo tsy niakaboninahitra mahatateza torabaty fa sisy olona anositra menaka anareo eo reo tsara ozy nataon'ny mosesy efa nitondra zao dia torana vato tena torabaty tena alaletra nge mosesy nefa inona nataon'ny mosesy nanala any zareo tamin'ny fanandevozana zay tena fahoriana farak'izay mangidy indrindra tahaka ny lazarosy sy mariety koa nenjeny olona izy fa raha ny fahotanao na nanjehany olona anao mijangazangarina mangalatra ri anao dia hoe sambatra zay anjena no fahamarina rehefa mananatra anao aha ny fahotanao no itenenana anao hoe miova fa sy hoe asa misara fa mbola sambatra zay anjena no fahamarinana rehefa ianao manao tsy fahamarinana mila mandinitena koa fa sy hoe ity soratra masony ity ampiasainao hiarovanao ny tenanao saina marinana ny tenanao sy zany no ilain'ny tompo aminao fa raha ny fahamarinana no anenjenanao dia tsy milobava tahaka an' jesosy ianao fa izao ny lazain'ny jesosy eo matitiko fadimy andiny efatra amby efapolo tiavany fahavalinao ary mivavao an'izay manenjika anao fa tsy ianao ny laza hoe sambatra zay enjenao no fahamarinana nefa ianao miaina amin'ny tsy fahamarinana tsy amintsika eto zany fa olokafo fa neto dia ilay lazarosy dia ilay nitsangana amin'ny maty ny message ampisaina amin'izany dia ny hoe rehefa nafahany jesosy tahaka ny lazarosy ianao mampiantranoan jesosy foana isan'andro amin'ny tokantranonao io no afatra lehibe ary ny orena tsarana dia mafy aza ny fanenjehana fa
azo ny fanjakany lanitra ho an'izay anjena no ny famarina farany dia farany tetodika aminareo vehivavy aho amin'ity perikopa ity dia lazaina fa nisy fesika nataona vehivavy anankiray dia maria zany inona no nataony maria eto amin'ity alahady sapandrofety nosorany menaka manitra ny tongotry ny jesosy dia fafaly amin'io volondohany mba hanandrana angamba hoe sotomoko ny volonareo tsara be dia osokosoko amin'ny tongotro eo amin'ny kiraroko eo angamba ady tsy vita fa io no lesona ampianary ny alahady ny sapandrofia hoe lay jesosy manery tena dia ny lohany mihitsy ny any maria no foanany zay everino ambony amin'ny tenany sy manakaza amin'ny tena raha misy manakaza amin'ny vehivavy dia io volo dia amboarina tsara misy le volo vao misy miparitaka kely dia amboarina fa eto io indrindra no natolony ho an'ny tompo hoe jesosy eo ny tsara indrindra sy manakaza indrindra amin'ny fiainako atolotro anao zany zay ny heviny a tsy dia hoe volo sy ny sisa fa ny tsara indrindra aminao menaniza hoento eo an-tongotry jesosy zany inona zany ny fiainanao aloha jesosy hoentiko tongotra ao ny fiainako sasao ny ranao masiny zany faharoa nininy everiko ambony tsy ataoko misy dikany zany fa ataoko taimboraka ny zavatra rehetra hoentiko eo an-tongotra ao zany zao ny tenin'i jesosy amin'ny filazantsara hafa amin'ity nanosika mianatra manitra amin'ny tongony ty voavela ny elony be satria be fitiavana izy voninahitra ny n'andriamanitra raisy zanaka ary fanay masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay raha so ny fitahiana aminareo rehetra ny fahasoavany jesosy kristy tompontsika sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbonana fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay amen